fa ho an'ireo mpandray anjara tamin'ny marathon international de Tana iny dia iresadresaka amintsika mity ariva ity sy Ajanerinandreparany sy Jean Delacroix nandrobaka ny fandresena tamin'ity azakazaka ity izay nambaran'izy ireo fa tsy moramora ny namita ny 20 kilometatra nandresena anjareo Keniana sy Etiopiana io ihany koa Ramatoa Norilalao Ramanatsoa izay filohan'ny fédération mitondra fanazavana makasika any fisotry ny fananana androany. Niaraka tamin'ny Keniana tany aloha lasa teo amin'ny 500 metatra teo kamo. Dia nandesaka anakato zay nisy telo lany tao aloha tao. Nisaka anakato zay dia vokadinay tany amin'ny 16 kilometatra tany. Dia teo dia fa miaraka teo moa dia nandrasiny tao fara izy aloha. Dia nilatsaka amin'izay le tany 20 kilometatra nilatsaka le Keniana ray. Etiopiana ray sisa. Tany amin'ny 30 tagny amin'izay dia nanao changement zay amin'izay. Dia latsaka izy. Moa le ramako dia nilatsaka fa iazana io nisany tao fara tao. Fanantinatany izy. Niady tsara ny kozy. Inona ny eritreretinao avantage zany? Ny avantage zany antaremahay. Antaremahay any. Fa tena tany atleta zany a. Dia resaka raha soanay zany tena tsy aty. Fa tokony avita zavatra tsara zany zay. Hoe le fanomanana zany tsy dia ampy tsara fa tokony tsara ny tany. Zay zany mba tany atleta. Efa ela ny eritreretany Jean Delacroix ity zay vao azonao izy ta izy ianao vao nahazo antoka hoe tena ho lasako ty. Iny tamin'ity nanomana zany. Satria ny mitany ndreo zany le ty marato ty. Fa atao aloha après zao zany a mety aforofona kokoa zao azy. Fa lasa ny mitany ndreo le izy mba kely zany fort. Mbola roalana reo niaraka teo andavamamba tsy mbola nanelingelina anao ve le teo arinanao? Izy tsy ngela fa fampitadana tranitra. Fampitadana zay. Fanao rely azy zay nandiana indreo Etiopiana sy Keniana. Zany hoe fiara-miasa ny mpiasakazaka vaina Antsirabe mihitsy zany le izy. Fiara-miasa. Ino ny azakazaka somary misy fahatarana kely ianao vao niakatra inona nahatonga an'izay? Ya ny résultat androany zany efa somary fantatra ihany 3 premier zany. Dia ny fahatarana teo amin'ilay fiakarana zany somary nisy problème kely ery amin'ny teo Anosizato. Dia tsy eo amin'ilay point 2 zany tsisy rano mihitsy dia somary sahirana ny tenako. Nembotra kely dia avy eo nirekyla après kadom-baoka somary nirekyla kely. Dia afaka nandrona zay vao somary nahazo sofina dia ezaka nanenjika ihany. Tsy nanelingelina anao ve nareo ve le fisian'le Keniana sy Etiopiana tao anatin'ilay azakazaka? Ny fisiny moa zany efa fantatra hoe misy vahiny ny compétition dia tsy hoe vahiny moa ny adversaire zany fa ny tena adversaire zany amin'ny azakazaka dia ny chrono. Zay tena adversaire. Inona zao ny manaraka ho any azy? Compétition manaraka zany cross country izay atao amintsika zany ny janvier ny manomboka amin'ny cross country dia somary manao repos kely dia avy eo toy ny fanomanana ny compétition izay manaraka. Lohan'ny fédération amin'ny ankapobeny na nahoana aloha ny andihan'ny fa 17 tamin'ny marathon? Andihan'ny 17 aloha dia ny zavatra tena nafinaritra dia atleta malagasy anankitelo no nandroba ny toerana telo voalohany. Iny ny zavatra faran'izay nafinaritra. Fa nanana olana kely izay teo amin'ny lafina organisation satria raha eo fizarana ny rano eran'ny point d'eau tara ny fizarana rano fa ampanina ilay vao maraina ny tômôbilina fa niezaka izay mba ho voazara ihany ny rano satria ilain'ny atleta io zavatra tsy afaka manao bosika rehefa tsisy rano. Teo amin'ny lafin'ny famovoizana ihany koa somary sahirana ireo mpiazakazaka taty afara. Tsy nisy efa fandaminana ny raisina ve mahakasika an'izay? Fantatra moa fa efa nahazo décret zay hoe androany Antananarivo journée verte fa le izy recommandation hoe mba tsy mandeha tsy betsaka tômôbila mandeha raha azo atao mba atao journée verte fa nefa iny dia tsy azo anoarana fa dia misy foana ny tômôbila. Dia ny mpitandro filaminana anjara mpitandro filaminana manakana tômôbila andehanany mpiazakazaka moramora kokoa ny fiazakazahana. Fa ny zavatra angamba ho atao amin'ny heritaona mety hovaina amin'ny parcours misy zavatra tsy maintsy amboarina amin'ny parcours satria le olana zany na misy journée verte na tsy journée verte foana olana.